Raha izay ny eny amboninkanja hamiandry ny fifanana izany ny Makida Madagasikara, ny mpitsara ihany koa dia miatrika fiofanana hanatsarana ny fomba fiasan'izy ireo. Ny mpitsara sy ny mpanazatra no niatrika fiofanana, izany hoe formation de formateur moa izy ity zany, izay zareo avy eo amin'ny international rugby board moa no tonga teto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo matoa Jokpegi sy Jean-Luc Barthez ary Adama Bakoum. Nandritra ny 3 andro no nisinina izay fanofanana izay mamitina indrindra ny zavatra nisy ny tale teknika nasionaly. Natao teto amintsika eto. Maninona izy ianao? Ny maninona to? Le hoe maninona manangona sy ny maninona? Hoe fédération président fédération maninona? Natao mivoaka taiza lente. Noho ny fahitan'ny fédération fa tsy ampy ny isan'ny entraîneur manana fahaizana eto Madagasikara kanefa mpilalao-tsika be dia be tsy mifandraika zany ny isan'ny mpitsara sy ny mpilalao sy ny entraîneur sy ny mpilalao dia nangataka fanofanana mpanofana mpitsara sy entraîneur ny fédération. Izy dia nirahana tamin'ireo expert telo Jokpegi, responsable de formation amin'ny IRB, izany hoe izy ny tompona andraikitra ny fanofanana maneran-tany. Jean-Luc Barthez izay fantatsika fa directeur de développement ny rugby aty Afrika. Adama Bakoum le Sénégalais, responsable ny formation aty amin'ny firenena amin'ny teny frantsay. 5 mpandray anjara. Le izy moa zany natsondra zareo Isaï sy Bertin zany natsondra zareo mba hanampy zareo amin'ny traduction sy ny fanazavana raha ohatra ka ilaina manazava azy amin'ny teny gasy, zany hoe nisy fotoana moa zany dia tena tamin'ny teny gasy mihitsy zany ilay fifanana. 5 ny isan'ny mpandray anjara, 5 mpandray anjara mpanofana mpitsara ary 10 mpandray anjara mpanofana entraîneur. Ny taorinan'ny évaluation omaly zany dia 3 nahazo diplôma ny mpanofana mpitsara, 2 kosa ny entraîneur. Satria moa mbola hiverina eto ireo olona ireo amin'ny canne, amin'ny fotoanan'ny canne amin'ity taona ity dia nomena tâche pédagogique ho travaillena zany le olona tsy nahazo dia hiverina ny évaluation amin'ny canne.